tonoana amintsika mianakavy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompotompoko. Fotoana lehibe sy miavaka ny sabotsy faha 20 ny volana janoary taona 2024 amin'ny 7 maraina tsy diso eto Atarandolo, eto amin'ny foibeny vaon'oloko Atarandolo ambadiky ny station Sel. Vaovao mahafaly lehibe no ampitaina aminao fa mitoy ny azakazaka rahana tsodrano goavana izay atonga ny fiainao tafita amin'ity taona 2024 ity. Azakazaka lehibe izay ahafahanao ahazo ny loka izay nampanantenan'Andriamanitra anao dia le tsina fa Jerosalema vaovao. Iantsoko manokana ny kristiana rehetra tsy hanavana na iza navaiza ary iantsoko manokana ihany koa ireo marary sy manana olana sy vesara neta mavesatra satria ny baiboly milaza hoe makanesa ty amiko ianareo miasa fatratra mavesatra entana fa zany ho an'ny miainareo fitsarana. Mbola tsy niova Jesosy, mbola anasitrana anao izy ary mbola afaky ny amonjy anao amin'ny fomba tsy takatry ny sainy. Noho izany aza atao sakana ny anaram-piangonana, mety aza atao sakana ihany koa ny karazana fombafomba ampiangonana, fa ny zava-dehibe dia hoe ny fiazakazahanao amin'ity sabotsy faha 20 ny volana janvier ty dia ho tonga fitahiana lehibe ho an'ny tantaram-piainanao raha lasana bavy. Aza dino ary amin'ny 7 maraina tsy diso eto amin'ny foibeny vaon'oloko Atarandolo Fianaratsoa ny fotoanantsika menakavy. Pasteur Yandra Jonarso hitondra ny afatra lehibe sy mezinezina izay hitondra anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay, hitondranao ho any amin'ilay lalan-danitra ary hitondranao ho any amin'ny lalam-pamonjena lehibe izay nomaniny Jesosy Kristy tompo anao. Koa dia manantena ny eo aminao ary ny tenako amin'ity sabotsy faha 20 ny volana janoary ity amin'ny 7 maraina tsy diso eto amin'ny foibeny vaon'oloko Atarandolo Fianaratsoa ambadiky ny station Sel. Ilazao ny fianakaviany, ilazao ny tapaka sy namana fa natao an'ny olony rehetra ny fotoana lehibe izay ho tanterahana amin'ity sabotsy ity. Samia tonga daholo tahin'Andriamanitra tonga vasoa tompoko.